fanahy tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Misy fotoana ny zavatra rehetra nefa ianao Andriamanitra ny tena mandahatra azy. Ary fifaliana lehibe ho anay ary tena fahasambaranay raha nalahatra ao ty fotoana ity mba manginao ny fonay tokoa tahaka nefa nataonao tamin'ny alalan'ny tenao Andriamanitra izay nampitondrainao mpanomponao mba hitanao ny fonay andininao azy, hitanao ny fantrany, ny ratrany, ny adiny, ny entany ary ny ilany famonjena dia anao Jesosy tonga eo aminy ndrendra amin'ny alalan'ny famelan-keloka ho fampihavanana aminao satria tsy hainay mahalala anao, tsy hainay miverina aminao, tsy hainay ny mahita anao, tsy hainay mihavana aminao dia anao tonga eto aminay ary miaraka amin'izany koa dia mampihavana anay amin'ny ankohonanao rehetra amin'izao rehetra izao fa ianao ny fampihavanana izao rehetra izao ary ho anao sy voninahitry'Andriamanitra izany izay rehetra natao teto anie dia ho famangina masina tokoa izay atsapanay fa ny tana masinao ny kasen'ny fanahy masina no mamangy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay velona sy mahery ary indrindra feno ny fitiavan'Andriamanitra izay manafaka anay, manasitrana anay amin'ny roso sy ny aretina dia indrindra ny fahotana izay mampisaraka aminao. Ho voninahitra ianarana mirery Andriamanitra ty ary ho fiadanana sy loharano fitahiana dia famonjena ho an'izay rehetra mandreny sy mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hatramin'izao mandrakizay. Amen. Boky ny asan'ny apôstôly amin'ny toko fahatelo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ka andraisantsika ny andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-sivy ambin'ny folo. Ny andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-sivy ambin'ny folo ny asan'ny apôstôly toko fahatelo iarahantsika mamaky izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ianareo nandalay masina sy marina ary mpamono olona no nangatanareo alefa ho anareo fa ny tompony ena kosa no vononareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany eny ny finoana izay azo amin'ny alalany no ahazoany izao fahasitranana tsara eto masinareo rehetra izao ary ankehitriny rahalahy fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa fa izany no natanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra raha teo fa hiaretany Kristiny koa mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Amen. Ary indrindra ny andiny fahasivy ambin'ny folo izay anorenantsika ny fampianarana verenantsika vakina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Ny fandrian'Andriamanitra ny mpanota rehetra izay no ariny dia ho voavonjy araka ny tenin'ny filazantsara diso fantatritsika loatra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny jaona toko fahatelo andininy fahina ambin'ny folo toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Izany dia avotra ho antsika ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao tsy maintsy ho tonga ho andro io ary tsy maintsy misy fanavahana kanefa ny irian'Andriamanitra dia ny atafidirany maro
farafakely no fanjakan'andriamanitra ary ny andovanto koa zany fanjakan'andriamanitra zany ho fiainana mandrakizay dina atsangany isika zay mino azy ho zanany ary raha zanaka hoy soratra masina dia mandova an'andriamanitra sy piray lova amin'ny kristy dia ny voninahitran'andriamanitra mandrakizay zany ho fonatreo ny fahalovana ho fonatreo ny aisina sy ny asan'ny ratsy rehetra fa mirapiratany voninahitran'andriamanitra ny zanak'andriamanitra ary ny santatra zay omena sady any fanahin'ny voninahitran'andriamanitra araky ny ten'andriamanitra hoe kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra mandray ny famonjena ka ny hevitry ny hoe ny famonjena raha arabaky tany de hoe baky teny azafady teny hoe tsy very ny amin'andriamanitra ny olona fa ho vita fihavanana amin'andriamanitra izy ary zany dia amin'ny alalan'ny fandravana ny efitra zay mampisaraka antsika amin'andriamanitra dia ny fahotana araky ny ten'andriamanitra raintsika teo dia ny hoe ny fahotana roa no efitra mampisaraka anareo fa ny ota tokoa no fandrafina an'andriamanitra satria faharatsiana io fahalovana io ery-pahafatesana io ka ny fomba atongavana am'izany hoe ho vita fihavanana amin'andriamanitra izany dia lazay zao tenin'andriamanitra zao mazava hoe mibeba ianareo ny fibebahana ka araky ny loha hevitrany io ny fibebahana no mampiavana amin'andriamanitra ny fibebahana no mandrava ny hevitry ny ota zay mahafaty ny olona ary mampisaraka azy amin'andriamanitra ka tsy andraisany ny fiainan'andriamanitra tsy azony mandray na mandova ny fiainana mandrakizay arak'izany ny olona zay tsy maty ny amin'ny fahotany izany hoe mbola mivelona amin'ny fahotany na ny fahotany mbola velona ho aminy dia vonoiny ny fahotana sa misy tombony tompokony amin'io tsy misy io ho vonoiny ny fahotany izy ho levono ny fahotany izy no ny ten'andriamanitra manao hoe fahafatesana no tambiny otana tambiny fahotana romanina toko fahinandely fatelo am'roapolo kanefa mahagaga tokoa ny fitiavan'andriamanitra atsika raha ho velona koa ho Jehova dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy Ezekela toko fatelo amby telopolo andiny faraky ambin'ny folo tapany voalohany filazantsara lehibe zany hoe fanehoan'andriamanitra ny fony feny fitiavana ho antsika mpanota izany ary inona am'izany dia nanaky hitondra teo amin'ny tenany tokoa ny fahotantsika izy zay tsy haitsika miala amin'ny fahotana ka ny teny Paoly izy ianao nafaka amin'ity tena ny ota ity dia tonga Jesosy nanaiky tokoa ho voalefona noho ny fahasoatsika dia nitorotorona ny oelitsika fa ny fampijaliana nazotsika fihavanana amin'andriamanitra ray zay ny namelezana azy ary ny dikapoko tamin'ny nasotranana antsika Isaia toko fatelo amby dimapolo teny lehibe loatra izany Jesosy Kristy zanak'andriamanitra arak'izay dia natolotra tokoa noho ny fahasoatsika noho ny fahotantsika ary maty am'izany izy kanefa natsangana indray ary natsangana ho fanameloana ve tsia ho fanamarinana antsika Romanina toko faefatra andiny fadimy amby roapolo ny hevitry zany amin'ny alalan'ny nahafatesan'i Jesosy dia resy ny ota maty tanteraka ao mibatisan'i Jesosy ny herin'ny fahotana rava raha teo koa ny hefitra zay nampisaraka atsika tamin'andriamanitra io moa le hita hoe ny hefitra lamba teo amin'ny tempony ka ny baiko ny ten'andriamanitra amintsika araka izany raha ny azy efa vita manolotra ny fihavanana mamaimpona famelan-kely koa anyrava zany hevitra zany dia miteny amisy aminao amin'ity andro ty hoe mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy ny andro mba ho tonga ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo zay maty ny amin'ny ota raha manaiky izany ao amin'i Jesosy dia izy no afaka ho velomina indray ary indray ny fahasoavan'andriamanitra dia ny mandova ny fanjakany mandrakizay arak'izay sy araky ny lohateniny zay ny voisitsika nandrily terinandro ty dia hoe andriamanitra tokoa dia miseho izy satria ao anatin'ny epifania antsika zao miseho ary ny sehony nandritra zao fotoana zao ary indrindra amin'ity andro ty dia ny hoe ampiavana azy ianao amin'ny indray miseho ampiavana ny olona amin'ny alalan'ny fibebahana mibeba inona ary ny hevitriny hoe mibeba fanamarina ataontsika avy hatrany dy zao mitandrina iantsika amin'ity teny diso fantatra na diso fandre ity diso fandre izy indrindra amin'ny toerana tahaka zao mba ho azo marina ny hevitry ny fibebahana ray zay ary miaraka amin'izay koa
raha retsika ary nafantatritsika ny bebaka dia mitandrina koa tsika tsy andeha amin'ny faharazarana ka tsy hataitra intsony na atohina amin'ny fo zany hoe mibeba zany ka ho avy eto efa akitsenjery izy io ka diny ao hoe de votakan'izao de miandra fametrahan-tanana fotsiny vitany raha tsia raha izay no ataoko de maty antoka tanteraka satria ny asan'Andriamanitra tsy amin'ny fahazarana tsy amin'ny fahilatsoratra hoy ny soratra masina fa amin'ny fiavaozany fanahy masina zany hoe manaiky aho havaozana Andriamanitra hiala amin'ny fanamarina tenako sy ny fahazarako mba hiaona amin'ny marina ary vonona iseho amiko izy tsy ny anameloko anany andringana fa hiavana amiko ary andray ahozana tokoa tandremo mo araka zay mba tsy ho diso ny amin'ny fanatreana an'Andriamanitra retsika tokoa hoe mibebaka na mibeba ary zany natao hoe maizy azy ny fotoam-pifoazana ary avako mahafifoazana dia fotoana fitoriana ny finoana sy ny fibebahana reo no mahatonga famonjena araky ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny faharaiky amby roapolo zany fijorony Paoly apôstôly vavolombelona zany fa rehefa hoe nafana ny fotoana amin'ny sasany de satria nibebaka ny mpivory zay ny filaza de nibebaka tokoa mitaoka de voatohina ny fo de nisy ny fanoloratena tsy vitsy ny lasa-dranomaso zay izy io de vetivety de ataon'ny sasany na iverina fa ny mibebaka de ny fahaizana mitomany arakaraky ny tomaninao no vao maika koa mahavoavela heliko anao zay izy io dia ny fahaizana mitomany de mampifendrifendry tena ary ny sasany de iverina fa izany no fomba fanao eo amin'ny fifoazana raha anaraka an'izany hoe to-pifoazana zany kanefa endrika ivelany ihany zany ary manahirana raha ny hoe nandraisana ny bebaka na hoe ny fibebahana dia amin'ny fomba tsia ny fibebahana dia asan'ny fanahy masina irery ihany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay mamanga ny fon'ny olona mba voatsindrona am-po izy ary iaiky tokoa ny fahotany de hiteny takandry olona maro to amin'ny andron'ny pentekosta rehefa nandrendry tongotendry petera hoe rahalahy inona no ataonay mahatsiaro izy fa manana didy ary ny atao amin'ny tiandro ty dia mibebaka fa tsy mamboly fietsika ivelany hainy devoly mitarika ny olona zay anao fietsika ivelany tantara marina moa ity ray aman-draintsika tamin'ny fotoan'andro ny toro teny tany Marovoay de ny voromaro teo ny olona de nivoaka ny tenin'Andriamanitra de voavanga ny fon'ny olona de voatsindrona am-po tao raha teo koa nisy ny etsika devoly de nisy de tena ny gogogogo takandreny zaza kely reny mihitsy satria nahatsiaro lalina zay ny fahatsony tsy famendreny teo anatr'Andriamanitra de nisy lehilahy anankiray teo de re tokoa nambaravarana tery izy de nijery izy hanao akaiky dia zay tsisy zay tsy hoe mamoaka mosara na mafa ny te ranomasina amin'ny lambany fa izy de zao ritra maina ka tsy nitarena any maina fa ny fony maina de nahatsiaro menatra izy sy nangayay hoe aiza ny rehetra mibebaka za ty zany no very kanefa tsy nety tonga n'le ranomasina zay de ina nataony zafaty fa tantara marina ary averina moa am'izay efa nandre azy fato dia ndraisy ny tanandroa de nafeno ny tavany ary tamin'ny anankiray de ina natao de niraisiny nasinyrora de ino ny kosikosehny masony mba ho hita fa nibebaka koa izy ndrimanitra indrindra ny olona tahaka zany ka tantara marina zany ilazana hoe tsy zavatra ivelany ny fibebahana tsy fomba fanao na fomba fitoro mahazatra ny fibebahana fiaonana amin'Andriamanitra natao hoe mibebaka ary amin'io de Andriamanitra lay masina tokoa misy eo amiko zasenao mpanota ka raha tsy miaiky marina na tsy manaiky hery marina momba ny tana maheriny de ho sahirana inona ary natao hoe mibebaka ary tsika faritina amin'ny hevitra telo lehibe zay mifameno ny hoe mibebaka na me ny fibebahana miaiky ny fahatsoana fekepahatosoana izy fa tsy fanamarina tena ary de milaza tsotra hoe diso zay diso zay nge ny fekena fa rehefa misy ny fanamarina tena tsy hiteny mihitsy isan'ny diso tsy zafa namako inao nitondroina miaraka am'izay ny fibebahana de fahatsapana nenina nozay fahatsoana natao zany ary miaraka amin'io de fifonana ankitsi-po izy
vony bebaka ny olona dia miteny hoe mifona mamela fatsokotsy zay sa mamenatra zany menaro amin'ny fibebanao ny devolon'ny fanamarina tena riavako zay izy ary ny hevitra fahatelo zay miaraka amin'io dia hoe fatapaha-kevitra iova fenitra satria mahatonga ny mpampianatra sasany anao me fibebana dia fiodinana tanteraka ho izy raha ny anavaratra ianao dia miodina mianatsio fomba filazazavatra moa zany fatapaha-kevitra iova fenitra dia iverina amin'ny fototra sy ny tena loharano dia tsy na fao amin'Andriamanitra zany zavatra lehibe zany kanefa miaraka amin'izany raha ny hoe miverina amin'ny tena fotom-ponoana dia ao koa namasama olona zany hoe miverena amin'ny fanekena zay nataonao kanefa ny alanao na miverena amin'ny fitiavana voalohany zay niorenanao na nanorenanao ny fiainanao sy ny tokantranonao ka raha entsika mifandraisana amin'Andriamanitra zany dia zao ny dikany fiaike-pahatsona fivalozana mazava fahatserovatena ny amin'ny tsy famindrena sy ny fahavoazana no ny fisarahantsika tamin'Andriamanitra sy ny fiodinana taminy zay fibebahana zany ary miaraka amin'izay dia ny fahatapaha-kevitsika iverina tokoa amin'Andriamanitra hiavana aminy ary an'olo tena ho azy na hanavao indray ny fanolorantenantsika ao an'Andriamanitra tsy azo atao hoe ny amiko dia efa mandeha ho azy ny amiko dia efa ara-dalàna amin'Andriamanitra tsy azo atao hoe teo hoe fa 10 taona 10 taona 5 mihoatra na nipoko an'Andriamanitra tsy azo atao fa rehefa mahatsapy ianao fa misy hatsana zay nampisaraka anao tamin'Andriamanitra mahatserovatena ibebaka anao taka an'ilay zanakadala aonao izy iangaho dia ody any amin'ny raiko dia anao amin'ny hoe raiko zay na raha hoe dato efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao a ka tsy mendrika ataonao hoe zanako intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao feno miteny io zavaitsika kely izy aliko atoko fa dia 5 dia fa 7 sy 2 mananditra azy miverina amin'Andriamanitra matsiaro ny tsy famendrena kanefa koa tsy misaraka amin'Andriamanitra fa misy mantsina ndray rehefa traritany hoe fitomanina ty mitomany izy fa tsy miavana amin'Andriamanitra ary hoe soratra masina ny tomanina ranomasina alahelo araky ny nofo tsy mahatonga famonjena fa fahaverezana fa ny alahelo araka an'Andriamanitra mitondra fibebahana ho famonjena zany hoe miverina amin'Andriamanitra ary mandray ny anjara toerako ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary miorona ny amin'izany zay le hoe ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao na dia karamainao ary izy zao dia mbola mitoetra ao amin'ny tranonao amin'ny tokantranonao ao amin'ny fanjakanao zany raha mpiaritsika ny amin'ny fandraisana amina matsika koso zany ny mibebaka eto zany dia mivalo zay ny amin'ny fatsoa dia miverina amin'ny namanao zay ny vadinao zay izy io amin'ny vadinao zay mety misotainao na ampahorinao amin'ny zanakao zay nylaozanao amin'ny ray aman-dreninao zay no amavoinao fibebahana avokoa zany ary miaraka amin'izany dia ny mahay mamela eloka zay misy mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra izy nefa tsy mahay mamela ny namany nefa ny vavaka nampianaran'ny tompo atsika dia mazava tsara mamela ny eloka iny tahaka ny namelanay zay meloka taminay rehefa ny olona tsy mahay mamela eloko namany dia mitahiry aretina dia poizina zay mamono ny fitiavan'Andriamanitra ho aminy retsika tsara zany ndraindray manitsika dia hoe tofo ka izy ny ratsy tamiko koa tsy mety ny nataonika izy ny diso ka raha saina sy jerima olona dia mariny zany mety mariny zany aza mitahiry aretina dia ny tsy fahaizana mamela ny heloka ny namanao fa zay mahay mamela no avela izy raha te ho sitrana ianao ary zany mahatonga ny fiain'olona sasany inge ary toa ohatrany tsy ambininy zahay zany tao mikatona anay ny lanitra zay rehetra ataonay tao tsy hita zay tena vokany dia hoy sasy hoe tsy tafavoaka mihitsy zahay nefa za tompo ao dia manatrika fotoana dia manolo tenao anao a dia mandray fahampaherezana mandray famelan-keloko a mandray fanahy masina zany no amintsika fa hoy ny tompo diso zavatra ray loha ianao dia inona tsy nahay mamela ny namanao ka mitahiry aretina zay efitra varavarana rindrina lehibe
zay tsy azonao miraina miavana amin'Andriamanitra tsarovo zany zay tianao ataon'ny tompo aminao ataovy amin'ny namanao izy mamela heloko azy tak'Andriamanitra nge ka misy famindray atsika nome avelany heloko eto sa ny zavatra manokana ka de iny izy fa dodona fa de hoe misy tsara ato andeha hiavana aminao ao izy tsia miavana izy satria hitany fa very aho de mamerina ho aminy izy de raha tianao ny hiavana amin'Andriamanitra mihavana amin'ny namanao zay dikan'io de ekeo voafafa ary tsy hainao mamafa fa Jesosy ny mamafa de azo famorampo amin'Andriamanitra ianao de azo ny fifaliany fanahy masina ianao fa aza mampahoro ny fanahy masina aza mamono ny fanahy masina aza mampalahelo ny fanahy masina zay nasiana tomboka se ary ianao tsy afaka andaingano atrehan'Andriamanitra fa malahelo aminao ny fanahy masina raha mitahiry heloka eo anatrehan'Andriamanitra ianao ny anay ny tenanao na ny namanao koa indrindraindrindra inona arak'izay ny antony tokony bebahana raha mifandray amin'Andriamanitra tsika doka tsy aro tena tokoa fa misy ny fikomina tamin'Andriamanitra ao ny tsy fanajantsika tsy fahaizantsika manajy masina ary manitatra be io antoerana tahaka zao na ny asan'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra ao ny fanamavoina indrindra fanaovana tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra zavatra gitsy zany eloko tokony bebahana de miaraka amin'io ny tsy finoana ary ny tsy finoana tsy hoe misalasala fotsiny fa indrindraindrindra ny fandavana an'Andriamanitra ary ao anatin'izany ny fandavana ny feon'Andriamanitra miantso anao avy manaraha ahy sy aniraka anao amin'ny asany satria antombotra ny andro ibebahana koa zany ry havako fa tsy hoe rehefa hite iantso izy de any izy ary aza manao tahaka zay hoe rehefa misy ilako anao Andriamanitra ao miantso anao fa rehefa mba misy antson'Andriamanitra anao tsy mila anao aza manao an'izany ibebao zany ka de marina fa ny voasoratra tokoa amin'ny andro farany Paul an'ny Timoty aoko fantatra ao zao any aparany nisy andro mahory dina filazana azy ao ny olona ho ty vola ho izy ny vola mataony Andriamanitra de manompo fiaremana ary ny zava-doza Andriamanitra ataony fitaovana azona vola hanompoana ny mahona de mora aminy teny ratsy na zay masina aza tsy manam-pitiavana moa izy ary tsy tiany tsara tiany fahafinaretana mihoatra ny fitiavana ny Andriamanitra araka ny teny Jesosy hoe fantatro ianareo mandinika ny soratra masinareo nefa zao ny tena marina ny fonareo fantatro i Jesosy fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra amponareo enjany zany nefa marina loatra zany satria ty fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra dia ina no ataony manana namaka ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy izy kanefa mandany heriny mandray ny fombafomba fivavahana izy mandany heriny ina ny herin'Andriamanitra mandany fanahy masin'Andriamanitra izy na nydanga tamin'ny fanahy masina na ny azy safira lozany hafarany zay izy io nge ka zay andaingana izy zay lavina izy ary ny asa ny fanahy masina de mampibebaka mba ho afaka amin'ny gadra sy ny fatorany nofo sy ny filana ratsy rehetra ary ho avaozon'Andriamanitra ho amasininy amin'ny herin'ny tsotoa de ny fanahy masina momba ny ten'Andriamanitra manaraka zay ny amin'ny antony tokony bebahana milafi ny fandraisana amin'ny namana de ny atsiarova-tsiry atena fa tsy manana fitiavantsika ary ny fankahalana azy ny manjaka ao everitsika fa hoe hery iny everitsika fa hoe fahamarinana iny nefa tena ota iny de mahatonga mora foana hoe haitsaratsara ny namana de miteny manao votsidratsy ranona iny iny angampivavaka akory iny mantaika fotsiny iny ranam-pitorotensy iny iny fanamamitaka anao amin'izy iny fanahy masina miteny itenenanao hoe fanamamitaka mila ozina ianao raha manao an'izany tahaka an'ireo sasany teny tamin'i Jesosy rehefa nanasitrana an'ilay fanahy mona izy de gaga ny olona rehetra talanjona teran'Andriamanitra fa nahoana nataon'ireo loha misorona feny fialonana mpamitaka ary mpanota lehilahy ty Belzeboba loha deminio izy mamoany zany fanahy zany voavela ihany ny eloko zay miteny ratsy ny zanaka fa tsy ho voavela kosa miteny ratsy ny fanahy masina raha mbola misy fahatsiarovatena raha misy teny fitsarona nataonao na resaky fanaovanao amin'ny namanao poizina izay ahafaty anao mibeba amin'ity andro ty izao teny zao indrindra de ho anao mpivavaka tsarovo zany tsy hoe ny jentilisa fa ho anao mpivavaka zay ny teny androany
retsaroana ny tenin'ny zanapôstôly manao hoe raha misy hoy izy manao hoe tian'Andriamanitra zay le mpivavaka nefa mankahala ny rahalany izy dia mpaninona izy mpandainga izy fa zay tsy tia ny rahalany zay hitany ataony ahoana moa no fitian'Andriamanitra zay tsy hitany fa zay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalany ko raha tianao ny azo an' Jesosy feno eto raha tianao fahasoavana na fahasoavana dia mibeba dia raha vao ny hevitra amin'ny rahalanao io raha vao konokony ambadibadika eo ampangiro any ny devoly fa Jesosy efa niantso ny fidy anao ho tempolo ny fanahy ho trano ny fanahy masina dia ny fitiavan'Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra ny fahamasinan'Andriamanitra arak'izay zay rehetra tsy teo izy fa mankala ny rahalany hijaona dia mpaninona izy mpamono olona izy enjany zany kanefa marina zany satria ny ain'Andriamanitra zay nataony ao aminao namanao vononao io raha ohatra ka ny fankahalana no avelanao antsaka ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ho aminy Andriamanitra ve dia ho tamana ao amin'ny olona mpamono olona mpamelona izy fa tsy mpamono raha mivonono dia ny fahotana zay izy io Andriamanitra lay masina ve dia ho tamana ao anatin'ny fo mitahiry fahalotona sanatria zany Andriamanitra lay fitiavana ve dia afaka anjaka tokoa sy aneo ny folo amin'izay olona manompo fankahalana sanatria zany ario ho any ivelany ny fahotana mba tsy ho very miaraka amin'ny fahotana isika ary ny lafiny amin'ny fandraisana amin'ny tenantsika nataon'Andriamanitra ho fanaka sarobidy isika dia ahoana izy tsy fantatrareo fa rahalao i Paoly fa ny tenanareo dia tempolony fanahy masina zavatra ngeza be zany trano fivavahana izany toeran'Andriamanitra izany kanefa rehefa varina ny olona na manao tsy rambina izy dia zao tsy hainy manaja an'ilay tempolon'Andriamanitra tsy hainy izy io fa dia mora ny mandoto ny tenany ka tsy maintsy bebahany zany olon'Andriamanitra nefa maloto fiaina maloto fiteny maloto eritreritra maloto fitondran-tena ratsy amin'ny fomba fanaony dia menary ny ataony izy ara-pangainy devoly tsy maintsy bebahana koa zany fa zay tsy masina tsy afaka nananjara amin'izay masina izy novinanoviana dia ny fanjakan'Andriamanitra velona zany hoy ny ten'Andriamanitra zay tsy manam-pahamasinana izy dia tsy ahita ny tompo izy fa arak'izay voasoratra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota izy toina hoe fa ahoana ary zany ivavaka zay nefa mpamotsia lazay neto hoe Andriamanitra tsy mihaino zay manompo ny ota zay tsy mety miala amin'ny fahotana jaona toko fasivy eo andiny faraiky amin'ny telopolo ary arak'izay ny mason'ny tompo dia mitsinjony marina hoy Petera apôstôly ary ny sofiny mihaino fitarena ny fantavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy mpanao meloka io Petera voalohany toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo inona ny fanafodiny mibeba miverena amin'Andriamanitra mba hamonona ny fahotanareo soratra masina ny miaina ny fibebahana izany no fiainana zay atolotr'Andriamanitra amintsika ary misy vokatra lehibe nge zany ary vokatra maso inona ny vokatry ny fibebahana ahafahana miasa maty rehetra izy voalohany indrindra zay ao anatin'izany tsy fitiavana ao anatin'izany tsy finoana ao anatin'izany tsy manana fanantenana ao anatin'izany tsy matoky an'Andriamanitra asa maty avokoa zany zay tsy azontsika mandray ny tenin'Andriamanitra ho fiainana araka ny teny Jesosy hoe ny teniko izy tsy mitombo ao anatinareo ary zany madiso hevitra anareo izy tsy alalanareo ny amin'Andriamanitra ary mahatonga anareo hitopatopa tahaka ny mandrakariva satria tsy afaka mitoetra ny tenin'Andriamanitra satria tsy ampy fibebahana ny olona manarak'izay ho afaka tokoa izy ary ny fahafahany dia zao Andriamanitra mihitsy no mandrava ny hevitra zay mampisaraka amin'ny ahitantsika ndray ny tavany zavatra lehibe nge zany raha ianao nefa nanandrana amin'Andriamanitra dia afaka hiteny venao fa misy tsara noho izy sarotro zany hoy ny mpanao salamo ny ray andro mikanjanao Andriamanitra dia tsara lavitra no ny arivo taona lavitra anao rehefa niona tamin'i Jesosy ianao dia nataonao sarobidy ary vita tompoka sy eo aminao hoe ny mahita azy ny miaona aminy zany ny tena zava-dehibe antony fahavelomana ary inona ny fahorian'ny olona dia satria rehefa takona tsy mahita an'Andriamanitra intsony izy zay fa rehefa eo aminao ny tavan'Andriamanitra dia ny aizina dia foana ny aloka dia rava ny devoly dia tsy manana anjara
na eo an'Andriamanitra satria masina indrindra izy miposaka ao aminao ny fahazavan'Andriamanitra dia nitavany indrindra zany lay mamirapiratra zany ary faly izy mandray anao mitsiky tokoa an Jesosy mandray ny mpanota zay miverina aminy arak'izay misy bebana no resantsika famelan-keloka mba hiverenantsika indray miavana amin'Andriamanitra lay tiantsika atateraka araka ny teny mpanao salamy manotoko hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony ary voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny ataony marina izy ataony tsy manatsiny tahaka azy izy ataony toetra eo aminy izy inona tokony atao dia ny mahatsiaro tena zay Andriamanitra tonga eto amintsika dia mahatsiaro tena miantoaraka aminy zay manatona azy zay rehetra manatona izy tsy mba ho lavika mihitsy zay miantso azy tsy manintsy tadiny aminao Andriamanitra tsy ladalovana ny sofiko izy fa rehefa vonona izasy ianao iantso azy anatona azy dia miaino miataka ataotsika izy ary ina no ataka ataotsika dia mba tahaka ny mpanao salamo Davida rehefa natsiaro ny fahatsony tamin'ny Batseba tokoa dia aonao izy satria trovana loatra ny fanahiny sasao madio aho mba ho afa-keloko sasao madio aho mba ho afa-keloko ary diovy aho mba ho afa-pahotana fa tsaroko ny fahatsoko ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako fa taminao dia taminao no namitako ary zay ratsy eo masonao no efa nataoko Andriamanitro ankany amin'iza moa tsy misy afaka amela eloko afa-tsy ianao na dia taminao aza no nahitako dia mibaboka aminao resy eto anatrehanao ary misaotra anao ary mbola afaka mandray ahy ianao dia mitaonantsika tokoa izy manao hoe aoka ny ratsy fanahy izy zany hoe zay niodina zay nivadika mpanao ratsy afoy ny lalany ary ny tsy marina foy ny heviny aoka hiverina ao amin'ny Jehovah Andriamanitra ireny fa amindra fo amin'ny eny amin'Andriamanitsika fa amela eloka dia amela eloka tokoa izy so misalasala ianao ry havako hoe Andriamanitra ve andray ahy tokoa ary amin'ny eloka zay vitanao ny fahasoana zay nataonao aza fidina io hoe tamin'ity zao dia andray famelan-keloka fa amin'ity kosa angamtsia hamela eloka dia amela eloka na inona fahasoana natao na firy na manahoana no abeny zany eo amin'izay abiazany fahotanao ny oarany fahasoavan'Andriamanitra dia ny famirampony mamela eloka vonona amela eloka azy ianao izy amin'ity andro ity dia hiavana amintsika indray zao mibeba ary mazotoky fa raha miaiky ny fahotantsika isika matoky somarina Andriamanitra mamena ny fahotantsika tokoa izy havako ary manadeo antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zao no voalohany toko voalohany diny fahasilitra ka ny hevitra zany dia zao hoe mpitahiry eloka avy Andriamanitra tsy mpitahiry eloka izy fa mpamela eloka tsy mpitahiry eloka izy fa mpamela eloka efa natolotra tokoa Jesosy ka raha mbola isy ampanganao taonao i Paoly izy ny ampangany olomba fidin'Andriamanitra Jesosy Kristy no efa maty ho fanamarinana ho antsika dia milaza izy manolotra famelan-keloka feno ary madio mangarahara fa na dia tahaka ny jaka azy fahotanareo izy dia ho fotsy tahaka ny oram-panala la neige zany mendafy na dia mangatrakatraka tahaka ny sily azy zany hoe mena midorehitra be satria raha zany aina latsaky zany dia ho tahaka ny voronondro fotsy fon'Andriamanitra io zay manadio azy ianao fetsika zao dinika sy afatra zao mibebaka isika mba handray ny famelan-keloka ary rehefa zany dia mba ho velona satria Andriamanitra tokoa mamelombelona atsika dia hoy izy matoky ianaka voavela ny eloko ao ary miaraka amin'izany ho tanterahiko ny fanasitranana anao izy no sitraniko ny faharatranao no ny fahotana zay nataonao dia oriko toy ny taloha indray nisy havanako aminao ary ho anarana mahafaly azy zany ten'Andriamanitra avokoa zany ary indrindra anao amin'ny Isaia toko 7 lazao aminy ho am'isy aminao fa vita ny adiny voavela ny elony eny riziona ry fiangonan'Andriamanitra zay mitondra teny soa mahafaly eo miakatra le tendrombohitravo izy dia ampara ho any ry Jerosalema zay mitondra teny soa mahafaly asandrato mafy ny feonareo asandrato fa aza matahotra lazao amin'ny tanànany Joda hoe indro Andriamanitra reo indro
ro Andriamanitra manavao ny fanekempihavanany amin'ny sy aminao. Dia miteny tokoa izy eto hoe mibebay ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo fa tonga ny andro famelombelomana no ny fanatrehan'ny tompo. Zay ny tena marina aminy. Tsy ho avy izy fa ankehitriny dia efa tonga io, efa tonga io. Eny tompo, andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Zay mitondra zany famelombelomana zany. Fa ny famelombelomana eto ho antsika dia Jesosy manatrika antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny asa soapairay zay mbola atao. Eto tokoa izy dia mitaona sy ianao hoe mibeba miverena ary matoky famombanao. Vavaka isika mame voninahitra anao Andriamanitra ray zay tsy mahafoena mpanota ho very. Mame voninahitra anao Jesosy Kristy tompo zay nanao antoka ny tenanao sorona ny ainao mba handrava tokoa ny hevitra rehetra dia ny fahotana ato anatinay eo anatrehanao. Mba tanteraka fahasambarana dia ny fifalian'ny lanitra ny ampanota iray izay mibebaka dia ataonao antsoroka ao izy, asandratra ao izy, omenao voninahitra izy, ka ny akanjo ny fahaltona no ny fahotana dia hosoloanao akanjo masina voadingo rano Kristy. Ary ny fanahy masina manakery no omenao azy tokoa. Zany ny olona vaovela heloka, zany ny zanaka vita fihavanana ka miverina amin'Andriamanitra ray, hamirapirata ny voninahitra ao dia Andriamanitra ao aminy ary momba azy miteny hoe matoky voavela ny heloka ao indro izaho mombanao. Ho voninahitra io rery zay hatramin'ny taloha ary ankehitriny amin'ny anaranao ry Jesosy tianay. Amen.